Izahay fika mba nampianatra sy mpiasa monina sy mipetraka eto Frantsa zany hoe diaspora eto Frantsa zany misy hoe diaspora avy any Madagasikara le netra tamin'ny avion le farany teo fa zay diaspora eto Frantsa de manao zao filazany zao manohana tsy misy fepetra ny Rendetaka noho ireto antony manaraka reto. Ny vahoaka la Frantsa ray manontolo de tsy afaka namonjy fety nandritra ny herintaona fa tonga avana mpanankorotana de mba afaka mijery spectacle. Ny lahatra ny chaîne Business Top Mamasina ary nataonay koa hijery gratuit de tsy ataonay. Zay nataonay kisotaka any amin'ny RMD fa sady tsisy artiste tsisy sakafo raha tsy ventana izay. Ny fahitanay niezaka teo amin'ny fampidinana amin'ny PPN no tena anisany mahatonga anay diaspora tena manohana tsy misy fepetra izao Rendetaka izao satria araky ny fanambarahany teo ho bloqué ny 7000 ariary ny litatry ny menaka izay efa 7000 ariary izy teo zany hoe tena nanao zavatra be zareo zao. Zany hoe raha mandefa menaka mamanay avy aty so zany de mbola afaka kany tombony rehefa tonga any. Raha mba misy afaka mampatsiahy kely ohatrina moa le niteneniny tamin'le propagande iny. Tsy tadidiko intsony ohatry ny ohatra ankoatran'izay hoe 7000 ariary zay ihany raha tsy diso ahako. Ary ny tena ankasitrahanay de ny mpimiara miavany amin'ny Inga Emmanuel zany hoe zareo zany zao hiara hitantana ny Îles Éparses zany hoe ifampisasahana ny tombony. Ho anay diaspora tsy problème anay zay fahorianareo vahoaka ny embouteillage ny corruption ny fatapahan-jiro satria izahay de efa PSMIG de izahay koa manana couverture sociale de izahay koa efa en sécurité tsara raha mody amin'ny 23 heures zany zay tsy problème anay mihitsy ka noho izany tsy problème anay zay fahorianareo any fa zay mbola te hijery spectacle ny chaîne sy dinay ka mangataka ny Rendetaka mbola hiverina indray. Ka noho izany ara de mbola miangavy sy mangataka tanandroanareo mbola hifidy hatrany any Rendetaka satria izahay moa zany aty efa tena miadana tanteraka fa juste hoe mba te hanao vacances any fotsiny de mba hijery ny fahorianareo de mba mitondratondra chocolat zavazavatra kely ohatran'izany sisa. Amin'izao fahorianareo mijafajafa be zao nareo mipetraka eo amin'ny seza de mandinika ny télé. Ampinareo monda anankiray io de hitanareo zany hoe mipetraka eo amin'ny télé zany de mijery ny seza. Any aminareo baolina